Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raha ampitso dia alatsinainy, andro izay akarandro asa soa izay vitantsika nandritry ny herinandro makany amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary mpaminany sallallahu alaihi wasallama dia zatra ny mifehy isakin'izany alatsinainy sy ny alakamisy izany. Ary rehefa nanontaniana izy hoe inona no antony mampifehy anao ry mpaminany isaky ny alatsinainy sy ny alakamisy, dia namaly izy manao hoe ireo roa ireo no andro iakarandreo asa soa izay vitantsika mandritry ny herinandro makany amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka tiako zao eo ampanaovana an'izany fifehezana izany, tonga ny anjely maka ny asa soako makany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Lesona azontsika tsoana amin'izany, ny andro alatsinainy sy ny alakamisy no fotoana hifanomezana ireo anjely amintsika hitondrana ny asa soa vitantsika mandritra ny herinandro miakatra any amin'ny Allah. Ka raha eo ampanaovana fifehezana ianao, tonga ireo anjely maka n'izany asa soa izay vitanao nandritra ny herinandro zany, dia azo antoka kokoa fa ho voaray ary azo antoka kokoa fa ho tiany Allah subhanahu wa ta'ala izany asa izay hoentina eo ampanatanterahana sy fifehezana izany. Noho izany, raha manam-potoana anao raha ampitso, tsy misy tambana no manakana anao, dia mifehezanao amin'izany andro alatsinainy izany fa lehibe tokoa ny valisoa izay azonao. Atsika raha teo dia mamaraparana any ity volana masina Zulqa'ada ity, ka noho izany ny asa soa izay ataonao dia ampitomboy ny Allah 2 avo eny, 3 avo eny, hatramin'ny 10 avo eny no mihoatra an'izay raha ohatra ka manatanteraka an'izany an-tsitrapo ianao. Noho izany, mifehezana raha ampitso raha afaka. Raha sanatria kosa misy tambana izay tsy ahafahanao mifehy raha ampitso, dia aparitao betsaka ity video ity mba ho hitan'ny olona angara misy mahita ka nanatanteraka amin'ny fifehezana dia mahazo valisoa ny fifehezanao satria nanoro olona anankiray amin'izany asa soa izany. Eto ihany koa zao dia manipy teny ho antsika, rehefa mifehinao raha ampitso dia manova asa soa anankiray mba ahafahanao mijoro vavolombelona amin'ny Allah, fa sady mifehinao no nanao asa soa ary ho azo antoka kokoa fa lehibe ny fahasoavana azonao. Afaka mamoaka soadaka anao, afaka manampy ny sahiranao, afaka manoro olona anao amin'ny zavatra tsy hainy, afaka mamangy ireo namana ianao, afaka mamangy ny olona marary ianao, afaka miantso ny ray aman-dreninao amin'ny telefona. Zay zavatra hitanao fa mety mahafaly ny olona dia ataovy avokoa raha ampitso rehefa eo ampanatanterahana an'izany fifehezana izany ianao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.